alasarina na ny apokalipsy araka ny baiboly. Falimerabanao mpanaraka nyity fandaharana alasarina ity indray efa amin'ny andian'ny fahasivy sika zao, andian'ny fahasivy kanefa mbola eo amin'ny toko voalohany andin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Izany dia manapirofo hoe tena tianay ho azonao ho hitanao mihitsy ny zavatra ambaran'ny bokin'ny apokalipsia fa tsy lalovana fotsiny satria zavatra anankiroa no antony tiavanay ahaizanao nyity bokin'ny apokalipsy ity. Voalohany dia betsaka ny fampianarana zany zay manova sy mandiso ny fomba famakiana azy ity. Faharoa, na dia tsisy ary zany dia nisan'ny boky nampatahotra ny kristianina foana ny bokin'ny apokalipsia, kanefa nisan'ny boky ao anaty baiboly zay natao hanalana ny tahotritsika ary anisan'ny boky ao anaty baiboly zay manondro any Jesosy Kristy ny bokin'ny apokalipsy. Dia izay zany ny tiavanay azahoana ho tsara ihany koa anyity boky ity. Mbola maro zany ny fandaharana misy azy ity hatrany amin'ny toko faharoa amby roapolo fa etitsika zany zao. Ankoatr'izay dia efa nisy ihany koa ny session spéciale anankiroa. Ny faharoa farany teo zao dia niresaka momba ny faminaniana sy ny mpaminany satria ny bokin'ny apokalipsia dia azo lazaina hoe boky faminaniana ihany koa. Dia nisy niresaka an'izay teo. Fa androany ny hojerentsika dia ny apokalipsy toko voalohany manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy enina ambin'ny folo no hojerentsika. Dia arak'izany dia hovakitsika avy hatrany io boky io. Dia nitodika mba hizaha ilay feo niteny tamiko, ka rehefa nitodika dia nahita fitoeran-jiro volamena 7. Ary teo afovoan'ny fitoeran-jiro dia nisy ray tahaka ny zanak'olona ny akanjo lavatra ny tongony sady nitondra fehikibo volamena teo amin'ny tratrany. Ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy, tahaka ny oram-panala. Ny masony dia tahaka ny lelafo. Ny tongony dia tahaka ny varahana mangano hoany ohatran'ilay mivaivay avy tao amin'ny laforo iny, ary ny feony dia toy ny firondroan'ny ranobe. Nahita kintana fito teny an-tanany havanana izy, nisy sabatra maranitra lolera mivoaka avy teo am-bavany, ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny iny. Izay zany ilay teny amin'ity apokalipsy ity. Ny tsara ho hitantsika eto dia miverina impito ny teny hoe tahaka ny, na hoe ohatran'izao, na hoe toy ny. Verina impito zany zay. Izay dia mampiseho fa ny zavatra tantarain'ny Jaona amin'ny fahitana hitany zany dia zavatra symbolika ihany. Amin'ny teny nanoratany Jaona azy izy dia teny anankiroa ny lazainy an'io. Misy an'ilay hoe homoios, veriny indroa zay hoe homoios zay ary ny teny hoe os dia ny veriny indimy dia amin'ny teny malagasy izy adikany anankiroa tahaka ohatra toy ny, zany hoe azo afamadibadika ihany ireo homoios sy os ireo amin'ny teny malagasy. Jerentsika izy anankifito zany. Ny voalohany dia ity fitoeran-jiro, nisy iray tahaka ny zanak'olona. Avy eo ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy, fotsy tahaka ny oram-panala, 3 zay. Ny tongony dia tahaka ny varahana mangano hoany, 4 zay. Ohatr'ilay mivaivay avy tamin'ny laforo iny, 5. Ny feony dia toy ny firondroan'ny ranobe. Ity tahaka ity zao ny homoios, dia ity koa homoios no ilazany azy zany. Dia ny fahafito farany ny tarehany dia tahaka ny masoandro ny sisan'izay dia hos avokoa no ilazany an'ireo tahaka anankifito ireo. Inona ndikan'ireo izy tsika teo dia mampiseho fampitahana izy.
zany hoe zavatra hitanjona de tsy izay akory, tsy tena izay fa symbole ihany a ireo zavatra hitanjonareo tahaka ny masoandro, tahaka ny varahana, tahaka ny oram-panala de mahatonga an'izay de verenantsika ihany le tany amin'ny toko voalohany, andininy voalohany a izay tsy hitantsika amin'ny baiboly mahazatra izy io fa ny baiboly protestanta fanitsiana fahaenina no maneho tsara n'lay matoanteny zay nampiasan'ny Jona eto. Zao ny toko voalohany andininy voalohany zany hoe ny fanambarany Jesosy Kristy zay nomen'Andriamanitra azy mba hasehony amin'ny mpanompony zay zavatra tsy maintsy ho tonga haingana ary naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'ny Jona mpanompony amin'ny alalan'ny famantarana. Hanambara amin'ny Jona mpanompony amin'ny alalan'ny famantarana. Le hanambara fotsiny izy ao amin'ny baiboly mahazatra fa le matoanteny lazainy eto hoe hanambara amin'ny alalan'ny famantarana. Hitantsika fa izay mahatonga hoe symbolika ny zavatra izay resahan'ny Jona eto fa maninona moa izy no miresaka amin'ny fiteny symbolika zany na ny famantarana de misy antony anakefatra no hitanay. Ny antony voalohany de zao hoe zay ny nampitain'ny anjely taminy, zay le famantarana zay mihitsy nampitain'ny anjely satria hitantsika tany amin'ny fampidirana fa tenin'Andriamanitra fanambarany Jesosy Kristy nampitainy tamin'ny alalan'ny anjely ho an'ny Jona izy io. Zay zany ny anankiray voalohany. Ny faharoa de zao hoe ny symbole de afaka ilazana zavatra betsaka amina teny vitsivitsy monja. Ohatra zao raha vao miresaka hoe valala dia tonga de ao an-tsaina avy hatrany ny testamenta taloha lay ray am'ireo loza folo tany Ezipta ny valala, de ahitantsika ihany koa zany ny resaka loza zay mitranga foana ty amin'ny tantara faharoa hoe raha mamely ny tany ny valala sy ny tahak'izany dia mampiseho loza zany ny valala avy hatrany sy ny fiantraikan'izany rehetrarehetra eo amin'ny tontolo. Ny fahatelo ihany koa de nohony zava-misy tamin'izany fotoana zany hoe tao anaty fanenjehana ny kristianina ary Jona manokana ozy izy tsika de tao amin'ny nosy Patmos zay nigadra tao izy ka raha ohatra zany Jona mandefa taratasy miresaka momba ny fanjakana eto an-tany hoe misy maharesy de lay Pantocrator lay Jesosy tsy toy ny maharesy ny fanjakan'ny Sezara eto ambony tany dia vao mainka hiteraka hamafy ny fanenjehana zay zavatra zay. De zay ny nanaovana symbolika mba tsy ho azon'ny mpanjanaka zany, tsy ho azon'ny fanjakana Romanina ilay boky fa ny kristianina zay efa mamaky ny testamenta taloha mahalala ny baiboly de afaka mahazo ny zavatra tiany ambara. Manahirana antsika moa izy am'izao fotoana zao zany satria lasa efa betsaka ny elanelana de sarotra amitsika hoe inona tokoa moa ny hevitry ty teny ty sy ty teny ty symbole ty betsaka ny mandray azy ho arabaky teny fotsiny kanefa dia symbolika le izy. Ny fahaefatra zay mitovy am'le voalohany ihany hoe satria zay ny nampitain'ny anjely azy de zao hoe ny zavatra hitan'ny Jona dia zavatra ara-panahy, zava-panahy any an-danitra no hitan'ny Jona. Io nefany tsy maintsy hazavainy amin'ny fitenitsika olombelona am'le zava-boary misy ety ambony tany dia tsy maintsy ataony symbolika hoe tahaka an'izao, tahaka an'izao, tahaka an'izao le izy zany mba ahafahantsika mahazo sary an-tsaina n'le zavatra fahitana hitan'ny Jona. Zay no zavatra tiany ambara ary io fahitana eo amin'ny ankapobeny de fahita tany amin'ny testamenta taloha ihany. Zay zany ny anton'le hoe misy hoe tahaka sy fampitahana sy zavatra symbolika be dia be ao anatin'ny bokin'ny apokalipsy indrindra eto amin'ny andininy faharoa amby folo ka hatramin'ny fahaenina amby folo amin'ny apokalipsy toko voalohany eto. Dia ny zavatra resahany eto de ny fahitana ny amin'ny voninahitry Kristy, lay Kristy be voninahitra, lay Kristy ao amin'ny voninahiny, zay no zavatra tiany aseho eto. Ary rehefa mijery anazy de le fahatsapana kokoa no tiana aseho eto zany no le tena antsipiriany zay fampitahana ihany ozy izy tsika teo de le fahatsapana akapobeany
ny fahitantsika an'le Jesosy Kristy be voninahitra sy ny toerana misy azy a mihoatra amintsika zany a izay no tena tiany aseho anatin'io. De araky ny lazaina teo dia nindramina tamin'ny faminaniany Daniela ny akamaroany a ny zavatra izay hitany Jaona teto zany. De fa anakiroa kosa ny mampiavaka azy akoatran'izay zany a de ny zavatra anakiroa ny mampiavaka azy raha Kristy be voninahitra foana no hita teo a de reto zavatra roa reto kosa dia ny fanaovanjiro volamena fito, tsy miresaka an' Jesosy a fa fanaovanjiro volamena fito a ary ny faharoa de ny kintana fito. Ireo anakiroa ireo a reo ihany no omeny Jesosy Kristy ny heviny dikany zany hoe inona izy ireo. Ka raha manomboka tsika amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo zany sy ny tapany voalohany amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo a de ahitantsika an'ireo. De nitodika mba hizaha le feo nyteny tamiko, ka rehefa nitodika de nahita fitoeran-jiro volamena fito ary teo afovoan'ny fitoeran-jiro de nisy ray tahaka ny zanak'olona. Io zany lay fitoeran-jiro volamena averiny indroa le izy eto. Nitodika moa Jaona satria teo amin'ny andininy tetsy aloha efa nijerentsika dia nisy an'ilay feo trompetra ny teny taminy a de nierika izy hijeren'le izy hoe inona io. Dia nitany voaloha de fitoeran-jiro volamena fito ary teo afovoan'io no misy ray tahaka ny zanak'olona. Ary ny resaka momba ny kintana ndray de ry amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo a vakitsika farany teo hoe nitana kintana fito teny tanany havanana izy, ny sabatra maranitra lolela nivoaka teo ambavany ary ny tarehany de tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny herininy. Reo ihany zany no hafa le fitoeran-jiro volamena fito sy kintana fito a, fa akoatr'izay de miresaka n'lay zanak'olona avokoa no resahany ty andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo ity. Dia ery amin'ny andininy faharoapolo amin'ny toko voalohany ihany no manazava ny hevitra io fitoeran-jiro sy kintana fito io Jaona. Hoy amin'ny andininy faharoapolo hoe ny zava-miafina ny amin'ny kintana fito zay hitanao teny an-tanako havanana sy ny fitoeran-jiro volamena fito. Ny kintana fito de ny anjely ny fiangonana fito ary ny fitoeran-jiro fito dia ny fiangonana fito. Zay zany rehefa miresaka kintana izy zany a, kintana fito a, de ozy izy hoe anjely ny fiangonana fito reo, ary le fitoeran-jiro volamena fito a dia ny fiangonana fito a lay efa hitantsika tamin'ny session fahafito a sy fahavalo a ireo fiangonana fito reo zany a, ary mbola ho hitantsika foana moa ao aoriana eo. Ny kintana fito zany de ny anjely ny fiangonana fito. Adihevitra be io ho an'ny mpandalina soratra masina, mpandinika soratra masina, anjely ve izy io a, olona ve izy io a, olona ve izy io a, mpitarika fiangonana ve izy io a, sy ny rehetrarehetra mba tsy halava be ny fotoanantsika de tsy hiditra amin'le adihevitra tsika fa izay azotsika tsoahana ao anatiny no jerentsika avy hatrany. Izy reo anjely ny fiangonana fito ireo. Ny hita aloha zany de izy ireo ny antefan'ny hafatra satria rehefa mamaky ny toko faharoa sy ny toko fahatelo tsika dia zay foana ny nambaran'i Jesosy Kristy hoe lazao amin'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy, lazao amin'ny anjelin'ny fiangonana any Tiatira, anjelin'ny fiangonana Pergamosy, anjelin'ny fiangonana any Laodikia. Reo foana zany ny antefan'ny hafatra. Akoatr'izay a ny kintana mampazava ny kintana de noho izy tarafin'ny masoandro. Ny masoandro zany no manazava ny kintana, de zay taratry ny masoandro zay a no mahatonga azy mamirapiratra. De rehefa amin'ny alina dia mba afaka misy hazavana kely azotsika ihanina tsy eo ary ny volana noho ireo kintana reo zany a no manazava ao anatin'ny maizina. De izay zavatra izay nefa de miaraka hitantsika eo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo zay miresaka an'io kintana io. Ozy izy hoe nitana kintana fito teny an-tanany havanana izy, ny sabatra roa lela nivoaka avy teo ambavany ary ny tarehany de tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny herin'ito. Avy ao amin'io masoandro io no akan'ny kintana ny hazavana, kanefa
io masoandro io zany tarehany io masoandro io a de zay mihitsy ny tahaka zay ny tarehan'le Jesosy Kristy le mitanany kitana eny tanany havanana zay zany izy io ny tanany kitana eny tanany havanana avy amin'ny Jesosy Kristy any no manazava azy. Ny anjely koa nefany dia ilazana iraka ao anaty baiboly de iraka ny anjely na ny hevitry le teny hoe anjely mihitsy ara dia iraka no ilazana azy de zay ny mahatonga betsaka mandray hoe fiombonany le mpendraikitry ny fiangonana zany io satria milaza olona maromaro izy eto karazana kollegiale na loholony fiangonana zany io reo kitana fito ireo. Ny fanaovanjiro fito ndray de miresaka ny fiangonana fito izy efa mazava teo iny ngamba tsotsotra ny lazana azy fa nahoana nandresana azy rehefa de azo antoka zany fa akoatran' Jesosy resahany amin'ny toko andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo zany dia miresaka ny fiangonana izy. Ny kitana fito de ny anjely ny fiangonana fito ary fanaovanjiro fito de ny fiangonana fito zany. De mazava ho azy koa fa fiangonana eto de olona fa tsy trano akory. Ny mpino tao Efesosy, ny mpino tao Tiatira, ny mpino tao Sardisy, ny mpino tao Filadelfia sy ny tahak'izany zany no resahany eto efa nyresantsika ireo isa fito amin'ny fiangonana io zany zay mariky ny fiangonana rehetra eran'izao tontolo zao. Ka le kitana eny tanan'i Jesosy Kristy zany de maneho ihany koa an'ilay fiangonana tsy hita maso le fiangonana manerana le antsointsika hoe Eglizy universelle zay. Io fiangonana tsy hita maso io de io le vahoaka fantatry ny tompo tsara, ny tompo ihany ny tena mahalala azy io vahoaka tsy hita maso io ary ny kitana de ahafantatsika any an-danitra any amin'ny anjelin'Andriamanitra any izy io mamiratra hatrany an-danitra hatrany amin'ny anjelin'Andriamanitra any ireo na fiangonana tsy hita maso ireo zany na l'Eglizy universelle azo raisina am'izay ihany koa zany ny kitana fito. De ny fanaovanjiro ndray zany arak'izay de ilay fiangonana eto tany, le fiangonana hita maso ety ambony tany, le fiangonana ankehitriny am'izao fotoana zao. Aseho hoe fanaovanjiro izy io satria izy zany mitazona ny hazavana de eo ara ny fanenjehana, ny fakapana, ny aizina, ny rivotra, ny orana, ny tafiotra eto am'izao tontolo zao dia miezaka miazona ny hazavany hatrany io fanaovanjiro io na dia mampitsolopilopy azy ary reny olana isan-karazany lalovany eto ambony tany reny. Ka lay kitana fito zany mampiseho an'le fiangonana be voninahitra any an-danitra ary ny fanaovanjiro kosa de le fiangonana hita eto tany lay mahantra, lay sahirana, lay anaty fanenjehana tahaka ny fiangonana nisy an'Jaona tam'izany fotoana izany. Zay ny am'ireo kitana sy fanaovanjiro fito reo zay miavaka. Akoatr'izay dia nozisitsika teo dia miresaka an'ilay Jesosy le zanak'olona izy ray tahaka ny zanak'olona ozy izy no ilazany azy. Io teny zanak'olona io de nalaina avy tao amin'ny Daniel toko fahafito andininy telo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo na de fantatsika avy hatrany koa ara fa ny teny hoe zanak'olona de teny zay fampiasan'i Jesosy Kristy indraiky am'y valopolo izy no miteny an'io ao amin'ny filazantsara hoe zanak'olona ny tenany. Saingy misy tsy fitoviana ihany ny fomba ilazan'i Jesosy Kristy an'le zanak'olona sy ny ilazana an'le zanak'olona eto, fa eto zany izy de mitovy kokoa am'ilay ambaran'i Daniel fa na izany ary de fantatsika itovizany de am'resaka an' Jesosy ny zanak'olona. Daniel toko fahafito andininy fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo hoe ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany fa indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny rahony lanitra ary nakeo amin'ilay lahy antitra izy dia nampanantonina azy, nomena fahefana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanompon'ny fokom-pirenena sy ny firenena ary samy hafa fiteny rehetra azy. Ny fahefany de fahefana mandrakizay ka tsy ho tapaka ary ny fanjakany dia tsy ho rava. Zay zany ny momba an'io zanak'olona io ny resahan'ny Daniel.
eto amin'ity 12 na maromana 17 ka hatramin'ny 15 tia de miresaka zavatra sivy mombamomba n'io zanak'olona io izy a i John zany a zavatra sivy mombamomba azy ny resahany zay tsy milahatra araky ny fijeritsika zany mety hoe manomboka any ambony a ka hatraty ambany na manomboka any ambany ka hatraty ambony na resahana ny ivelany aloha de avy eo ny anatiny sy ny sisa fa tsy zay mihitsy no ilazany azy eto a fa dia manana ny tanjony izy a zay tsy takatra ary tsy tena ho alalintsika loatra na izany ary fa na izany ara dia nalaina avy tamin'ny bokin'ny Daniela ankoatran'ity Daniela 7 tya de mbola nalaina tamin'ny bokin'ny Daniela ihany koa ny akamarony ireo mombamomba ny Jesosy Kristy a anankisivy voalaza eto reto zany a momba n'ity zanak'olona ity dia toizantsika am'izay miditra am'ilay mombamomba azy voalohany tsika zany de atombony amin'ny akanjo le izy hoe ny akanjo lavatra ny tongony izy ina ny hevitra zay a rehefa mamaky sy mandinika baiboly tsika de mahita ny hevitra zay hoe akanjo lava hatrany tongony zay a dia ny akanjo mpisorona be zany ny mpisorona be no manao akanjo lava hatrany tongony a ny Exodosy 7:24 ohatra dia milaza an'izay tsara hoe izao ny fitafiana zay ataon'ireo sarotratra efody akanjo be akanjo lava tenim-boroy fehiloha ary fehikibo anao fitafiana masina ho an'ny Arona rahalanao sy ho an'ireo zanany izy ireo mba hanaovany fisoronana ho atantsika i Arona zany le mpisorona be voalohany anao fisoronana dia manao akanjo lava izy ankoatr'izay a ny asan'ny mpisorona be koa ny karakara ny fanaovanjiro fito satria hitantsika fa ny zanak'olona zay manao akanjo lava eo izy dia ny eo afovoany ny fanaovanjiro fito de zay mihitsy ny asan'ny mpisorona be mikarakara ny fanaovanjiro araky ny Exodosy 7:7-7 hoe ary andory didika azo mampofona eo i Arona koa isa-maraina rehefa manamboatra ny fitoeran-jiro io zany le izy fa manamboatra ny fitoeran-jiro no anatanterahany azy rehefa mampirehatra ireo jiro hariva koa i Arona de mbola andoro azy ihany didika azo mampofona hodorana mandrakariva onatrehan'ny tompo hatramin'ny taranak'areo faramandimy zany eto moa sady asiany ihany ny resaka hoe didika azo mampofona no misy an'le fitoeran-jiro fa na maraina na hariva zany ny mikarakarany io mba tsy ho faty a zay no asan'ny mpisorona be de zay no mahatonga antsika milaza eto hoe mampiseho ny mampisorona ny Jesosy ity akanjo lavatra ny tongony ity avy eo de ozy izy hoe sady mitondra fehikibo volamena teo amin'ny tratrany fehikibo volamena teo amin'ny tratrany io ndray a de nalaina teo amin'ny Daniela 10:5 zany io fehikibo volamena io hoe de nanompo ny maso ka nijery ary indro nisy lehilahy ray ny akanjo vita amin'ny lamba rogony ka tena volamena avany hofazany fehikibony zay le hitany Daniela ihany zany eto a manao volamena avany hofaza ny fehikibony ozy izy ny Exodosy 7:20 ihany koa de miresaka fa ny mpisorona be ihany koa de nanana an'io fehikibo volamena io ary ny fehikibo momba ny efoda izay eo amboniny de iray aminy sady hitovy fomba aminy de ataonao amin'ny volamena lamba manga volomparasy jaky ary lamba rongony fotsy madinika voatenina izany fehikibo zany ny 14 moa amin'ny Exodosy 7:20 le niresaka n'lay akanjo lava teo a de eto ndray izy a miresaka n'lay fehikibo volamena zany fa ankoatr'izay a de mampiseho ihany koa io akanjo lava sy fehikibo volamena io hoe ity zanak'olona ity dia sady mpisorona be no mpanjaka hitantsika zay ao amin'ny Isaia 1:15 hoe fahamarinana no fisikinana ary fanahy mahatoky no fehikibony io miresaka n'lay Mesy le mpanjaka ho avy Isaia eto a de milaza n'izay fehikibony zay ihany koa sy ny fisikinany izay ihany koa Isaia zany hoe mampiseho an'lay mpanjaka zany a io fehikibo zay entiny io ny tsara marihana de zao hoe
ny sikina na ny fekibo ataon'ny mpiasa rehefa hiasa ny mpiasa dia misikina dia eo amin'ny valahana ny misy azy fa ity fekibo ity kosa dia tsy eo amin'ny valahana na dia atsotsika hoe fekibo ary izy amin'ny teny malagasy fa eo amin'ny tratra ary izay fekibo amin'ny tratra zay ho an'ny fanjakana romanina tamin'izany dia mampiseho an'ilay fekibon'ny mpanjaka maneho ny fahefana sy fiandrianan'ny mpanjaka zany zay fekibo eo amin'ny tratra izay ankoatr'izay no volamena koa dia mbola mampiseho ny mampanjaka azy dia izay zany mampiseho hoe ity zanak'olona zay hita nyjaonina ity dia sady mpisorona be no mpanjaka ihany koa izy nytoy iantsika ny lohany sy ny volony ozy izy dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy tahaka ny oram-panala inona indray zay izay koa dia mbola nalaina tao amin'ny bokin'ny Daniela 7 fa ny 7 indray eto zany hoe raha mbola nijery dia nisy seza fiandrianana maro napetraka ary nisy lanitra ray mipetraka teo ny fitafiany dia fotsy toy ny oram-panala ary ny volondohany dia toy ny volon'ondry madio ny seza fiandrianana dia lehilahy fa ny kodiarany dia afo mirehatra eto zany dia mampiseho fahitanan'Andriamanitra indray no hitany Daniel eto lay antsoina hoe la antitra amin'ny baiboly mahazatra izy dia hoe fahagola ancien âge zany ancien des temps izy ny fiteny hafa ny ilazana n'izy io zay mampiseho ny faharetana zay zany ny tiany ambareto ilay faharetana no tiany lazaina eto dia maneho an'Andriamanitra io dia eto koa zany mampiseho fa ity zanak'olona ity dia Andriamanitra fa toy ny zanak'olona le zanak'olona mampiseho ma olombelona azy kanefa ny eto ny lohany volony fotsy tahaka ny volon'ondry dia mitovy amin'ilay fahagolana lehilahy antitra mitovy amin'Andriamanitra mihitsy ity zanak'olona ity dia le lohany sy le volony fotsy zany dia mampiseho le mahamandrakizay tsy hoe antitra kory izy dia hovizana dia ho faty fa mampiseho hoe mandrakizay io fahagola sy ity zanak'olona ity ny 9 etsy ambany etsy dia milaza izy hoe dia ilay velona izany efa maty efa indro velona mandrakizay sady manana fahafatesana sy ny fiaina tsy hita zay izy no tompon'izay jerentsika amin'ny hery ny momban'io fa dia mampiseho hoe velona mandrakizay dika an'le lahy antitra sy le fahagola na le ancien âge zany momban'ity loha fotsy volo fotsy ny zanak'olona sy an'Andriamanitra ity dika zany dia mampiseho mamandrakizay an' Jesosy Kristy io lohany fotsy sy ny volo fotsy io fa ny volo fotsy koa nefa dia fantatritsika fa mampiseho ihany koa ny fahadiovana sy fahamasinana lay fotsy tahaka ny oram-panala dia fahadiovana sy fahamasinana ary ny boky ohabolana dia miteny fa ny volo fotsy dia voninahitra haja ho an'ny olona zay mitondra azy sy manana azy dia izay ny ambarany hoe tahaka an'izay volon'ondry fotsy tahaka ny oram-panala izay ny volon'ilay zanak'olona zany ny mombamomba manaraka an' Jesosy Kristy dia ny masony reo izy dia tahaka ny lelafo ny dikany hoe tahaka ny lelafo dia zao hoe mahita hatrany amin'ny lalina indrindra tsy ny ety ivelany fotsiny no jereny rehefa mijery izy fa hatrany anaty mihitsy ao amin'ny 2 rehefa miresaka ho an'ny fiangonana Tiatira zany izy dia manambara an'io averiny io teny io hoe zao no lazainy zanak'Andriamanitra zay manana maso toy ny lelafo ary ny tonony tahaka ny varahana mangano hoany averiny zany lay efa hitantsika teo dia hoe manana maso toy ny lelafo ina ndikan'izay ery ambany ery amin'ny 720 izy dia ozy izy hoe hovonoko amin'ny arety mandringana ny zanany ary fiangonana rehetra dia alala fa izao no mandinika ny vosiny fo ary omeko araky ny asanareo avy ianareo rehetra io le maso toy ny lelafo zany dia mandinika ny vosiny fo zay mpitsara zany izy ity kanefa dia mpitsara tsy mitsara ivelany na mitsara miangatra fa mitsara marina satria dia ny vosiny fo mihitsy no
hojereny de io le lazainy omeko araky ny asanareo avy ianareo rehetra de mampiseho ny mpitsara an'ity zanak'olona ity zany. Ny toko fasivy ambin'ny folo koa de mbola miresaka n'izay maso toy ny lelafo zay hoe ny masony de toy ny lelafo ary tamin'ny lohany izy diadema maro ary izy dia manana anarana voasoratra izay tsy misy mahafantatra fa tsy ny tenany ihany, mampiseho fahalalana feno tanteraka any zanak'olona zany io maso zay ambarany eto io. De toy ihany tsika ny tongony ozy izy de tahaka ny varahana mangano hoany ohatran'ilay mivaivay avy tao amin'ny laforo iny zay zany ny tongony ray dia mampiseho varahana, ny varahana ihany koa de mampiseho fitsarana sy ny mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra satria hitatsika zany ohatra amin'ny Daniel toko 7:1 eo zany le resantsika n'le hoe nalaina avy amin'ny Daniel foana ny akamaroany zavatra hita eto, ozy hoe tahaka ny krizolita ny tenany, tahaka ny tselatra ny tarehany, tahaka ny fanilo mirehatra ny masony, io le maso hitatsika teo, ny volombarahana mangano hoany ny sandriny sy ny tongony, io zany lay hitatsika eto hoe tahaka ny varahana mangano hoany ny tongony, io ny volombarahana mangano hoany ny sandriny sy ny tongony, ary ny feony de toy ny feon'olona marobe ho hitatsika orina eo koa zay feony hitany Daniel izay. Fa le varahana zany dia voalohany mampiseho zavatra mafy, tsy mihetsika, tsy azozongozonina satria ny pilier rehetra tamin'ny tamboho zany amin'ny tabernakely de varahana. Akoatr'izay ny altara lehibe teo amin'ny tabernakely koa de altara varahana, de anaovan'Andriamanitra ny fitsarana isoloany lay zanak'ondry an'ilay olona manao fanatitra manao fanompom-pivavahana zany. Rehefa nitsarain'Andriamanitra koa ny zanak'Israely rehefa nomenomenina tamy mana tany anefitra dia nandefa menarana varahana ihany koa zany nasaina nanao menarana varahana Mosesy de zay mijery an'iny no tsy maty. Dia zay no mahatonga antsika miteny hoe le varahana zany de mampiseho ny fitsarana sy ny fahamarina n'Andriamanitra izany. Mitohy tsika io le feony de toy ny firondroan'ny ranobe fa hitatsika tetsy amin'ny 9 amin'ny Daniel toko 10 teo, ny feony de toy ny firondroan'ny ranobe, ny feony de mazava ho azy zany fa manambara ny tenin'Andriamanitra sy lay voninahitr'Andriamanitra, zay no ambaran'ity feony firondronan'ny ranobe ity, zany hoe ny tenin'ny voninahitr'Andriamanitra zany, ny feon'ny voninahitr'Andriamanitra dia tahaka an'io ihany koa. Hitatsika zay any amin'ny Ezekiel toko 1:7 de miteny mihitsy izy hoe rehefa nandeha izy de nahareny fikopakopaky ny elany toy ny firondroan'ny ranobe de tahaka ny feony tsy to dia feo toy ny fireondreon'ny miaramila mitoby. Hitanareo fa avery foana le hoe toyny tahakany satria tsy hita mihitsy ny ilazana ny feon'Andriamanitra sy feony tsy to zay tenenany azy eto hoe ohatrany ahoana izy dia maka sary isan-karazany izy ilazana an'io zany, fa ny tiany ambara de ny feony tsy to, lay tenin'Andriamanitra. De mbola ohatr'izay ihany koa lazaina amin'ny Ezekiel toko 3:2 hoe indro taminy voninahitry ny Andriamanitry ny Israely avy tany Antsinanana, ny feon'ny voninahitr'Andriamanitra io de tahaka ny firondroan'ny ranobe ary ny tany de namirapiratra azon'ny voninahiny. Hitatsika fa feony de zay zany lay tenin'Andriamanitra manana fahefana sy manana hery. Dia miditra ndray tsika ny kitana fito teny an-tanany havanana izy. Efa hitatsika teo lay kitana fito fa le tanany havanana indray no jerentsika eto. Ny tanany havanana dia mampiseho ny fiasan'Andriamanitra. Amin'ny ankapobeny ny olona afa-tsy hoe rehefa gaucher izy de amin'ny tanany havanana foana izy no manao zavatra, de eto zany le fiasan'Andriamanitra mihitsy de amin'ny tanana havanana izay miaro, izay mitantana, izay mamonjy. Zay no ataony amin'reto kitana fito reto zay anjelin'ny fiangonana fito izy tsika tery aloha. Izy zany miaro an'ireo, izy no mitantana an'ireo, izy no mamonjy an'ireo amin'ny heriny
amin'ny tanany havanana. Ny kintana dia samy mihafa, samy manana ny maizy azy na ny famirapiratry ny kintana ary dia tsy mitovy sy ny asany sy ny ataony sy ny rehetrarehetra dia samy hafa, kanefany ilay tanana havanana kosa dia iray ihany. Tovy ny fiasan'ny tompo aminy samy arovan'ny tompo izy ireo, samy tantanan'ny tompo izy ireo, samy vonjen'ny tompo ireo kintana ireo. Ary izay mihitsy moa no resahan'ny Jaona Jesosy eo amin'ny Jaona 10:25 io tanany io hoe manino io tanany io, zao izy manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very mandrakizay izy ary tsy hisy handrobaka azy amin'ny tanako. Eto zany dia maneho sahady ilay fiarovan'Andriamanitra hoe na eo aza ny fanenjehana sy ny famotehana tediavin'ny Romanina tao dia miaro Jesosy amin'ny tanany havanana ary tsisy mandrobaka amin'ny tanany fa zasy ny ray ozy izy dia ray ihany tsy misy lehibe noho ny ray dia tsisy maharobaka izay eo an-tanany ihany koa. Manaraka dia ny sabatra. Ny sabatra maranitra roa lela mivoaka avy teo am-bavany. Sabatra maranitra roa lela mivoaka teo am-bavany dia io ahitantsika ny tenin'ny mpitsara. Ny tenin'ny mpitsara mantsy dia na ny mpitsara manafaka mamonjy ny olona, na ny mpitsara manameloka an'ilay olona. Ary dia izay mihitsy ny tianyity inoko atao an-tsainao avy hatrany ny Hebreo 4:12 fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ary manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ny tonona sy ny tsoka, sady mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Io mampiseho an'ilay mpitsara, ny tenin'ilay mpitsara io. Anisan'ny niavaka ny sabatry ny Romanina tamin'izany fotoan'izany satria ny azy rery no sabatra roa lela. Ny sabatra rehetra amin'ny ankamaroany dia ny ilany ihany no maranitra, dia na mamelo ohatr'izao ilay olona na mamelo ohatr'izao. Fa kinga kokoa ny miaramila Romanina tamin'izany satria samy maranitra ny lelany anankiroa, avato maranitra dia avato maranitra, dia izy mahavita manao an'izao, rehefa tsy azo avato dia azo avato. Dia izay ilay sabatra roa lela. Dia ohatr'izay mihitsy ny tenin'ny mpitsara, tenin'ity zanak'olona ity zany raha misy sabatra roa leo ao am-bavany hoe na io teny io rehefa inonao dia mamonjy anao, fa rehefa tsy inonao kosa io teny io dia io ihany no tsaranao, io ihany no miampanga anao rehefa avy eo dia izay mihitsiny no nivoaka avy eo am-bavan'ity zanak'olona ity zany. Dia hitantsika ohatra eo amin'ny Pergamosy 2:20 mamerina izy milaza an'ilay hoe zao no lazain'ilay manana sabatra roa lela maranitra. Verina io zany dia ry ambany ery izy amin'ny 9:20 hoe ahoana amin'izay ny ataon'izy io, koa mibeba fa raha tsy zany dia ho avy aminao aingana ka hamelireo amin'ny sabatry ny vavako. Hitanareo, ilay mibeba zany ilay teny fanavotana anankiray fa rehefa tsy mibebaka dia fitsarana no miatra aminao amely ireo amin'ilay sabatry ny vavaka. Iny sabatra iny ihany no amelezana hitsarana hiampangana an'ilay olona tsy mety bebaka. Dia toy izany ihany koa ny 7:15 hoe ary misy sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vava mba hamelezany firenena, ary izy dia hitondra azy amin'ny tehim-by, ary izy no manitsakitsaka amin'ny famiazana ny divain'ny firetan'ny fahatezeran'Andriamanitra tsy toa. Tatsika eto izay tsy manaiky ny firenena izay tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra dia hoentina amin'ny tehim-by, asiana ary hitsakitsahana tahaka ny famiazan'ny divain'ny faharetan'ny fahatezeran'Andriamanitra tsy toa. Izay zany herin'ilay tenin'Andriamanitra, tenin'ny mpitsara. Mamonjy izy fa rehefa tsy mety mino anao dia ny teny iny ihany no amely anao rehefa avy eny. 9:20 etsy ambany etsy dia ozy hoe ary ny olona sisa dia maty ny sabatra mivoaka avy amin'ny vavan'ilay mitaingina ny soavaly, ary vorona rehetra dia voky ny nofony. Izay zany mampiseho fa fitsarana ihany koa io an'izay tsy mino. Dia ny farany dia ny tarehany ozy izy dia tahaka amin'ny masoandro mamirapiratra amin'ny herin'iny. Ny tarehany eto dia avy amin'ilay teny hoe opsis, izay milaza kokoa ny paoziny, ny endrikendriny, ny aparansany mihitsy fa tsy ny tarehany fotsiny.
Ary eto no ahitantsika hoe efa nahita n Jesosy niova tare ihany a ijaona teny tendrombohitra niaraka tamin'ny Petera sy Jakôba zany fa eto lehibe lavitra efa ao amin'ny voninahiny Jesosy de lehibe lavitra noho izay satria ny Matthieu 7:12 miresaka an'ilay niovan'i Jesosy tare teo tendrombohitra de ozy izy de niova tare teo anatrehan'izy ireo izy ka ny tarehany de namirapiratra tahaka amin'ny masoandro ary tonga fotsy tahaka amin'ny mazava ny fitafiany fa le teny tare eto a de tsy opsisy ohatran'ity fa teny hafa zay mampiseho tare mihitsy fa eto zany tsy ny tarehany fotsiny tahaka ny masoandro fa lay maizy azy ray manontolo apparence ny endriny ray manontolo mihitsy no mamirapiratra tahaka ny masoandro zay mampiseho lay voninahitra Jesosy Kristy zay hoe izy mihitsy dia feno voninahitra be voninahitra fa faharoa ny mahazo anjara masoandro zany de tena fifaliana mihitsiny a indrindra rehefa ririnina mangatsika ny andro mba mahazo anjara masoandro a de ny masoandro ihany koa de mampiseho fahasambarana mitondra fahasambarana de zay ihany koa no hoentin'ity zanak'olona ity raha iverenatsika zany reo mombamomba n'le zanak'olona sivy voalaza teo a de zao ny ahitatsika azy zay mamerina an'le teo ihany hoe tsy milahatra araka mahazatra atsika le izy ny voalohany ny akanjo lava de mampiseho ny fisoronana mampisorona any Jesosy Kristy zany ny faharoa de ny fehikibo a mampiseho ny mampanjaka azy ny fiandrianany Jesosy Kristy ny fehikibo ny fahatelo a de ny loha sy ny volo zay fotsy tahaka ny oram-panala de mampiseho ny mamandrakizay azy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay satria mampiseho an'lehilahy antitra ozy izy na le fahagola izany a mampiseho ny mahandriamanitra any Jesosy ihany koa izany ny fahaefatra ny masony a zay toy ny lelafo a de manana fahalalana tanteraka mahalala ny vo sy ny fo mihitsy a ity mpitsara sady mpisorona no mpitsara ity zany Andriamanitra ity a dia manana ny fahalalana tanteraka ny tongony ozy izy tsika tahaka ny varahana de mampiseho le fandreseny hoe tsy miova tsy mihetsika fa mafy be ny varahana rehefa atao ery amin'ny fanambanin'lay pilier ny tabernakely dia mampiseho ny fandreseny ny fitsarany ihany koa zay manitsakitsaka ny fahavalo le tongotra varahana ny fafito ny feoany a toy ny firondroan'ny ranobe de mampiseho an'ilay afatra Andriamanitra mahery vaika zay no ambaran'lay feoany zany lay feoany tsy to lay feoany voninahitra Andriamanitra mahery vaika ny fafito ny tanany havanana dia mampiray andreo anjely ny fiangonana reo kitana fito zany miazona mamonjy sy ny tantana izany ny fahavalo ny vavany ozy izy mivoaka avy eo amin'ny vavany dia ny sabatra roa lela zay mampiseho ny fitsarana mety mamonjy le mpitsarany fa mety miapanga ihany koa sy manameloka ihany koa ary dia mamely amin'iny sabatry ny vavany iny ihany ary ny fahasivy ny poziny mihitsy ny endrikendriny mihitsy ny apparence-ny mihitsy dia mitondra fahasambarana ho atsika aza mbola miala aloha fa mbola hojerentsika ny fampiarana kely momba an'izay rehetra izay eny ary inona no azontsika raisina eo anatrehan'izay fahitana ny voninahitry Jesosy zay de zao hoe isika de nantsoina ho fahazavan'izao tontolo zao na io zany raha mbola ety ambony tany tsika de amin'ny alalan'le lahin-jiro amin'ny alalan'lay fanaovan-jiro zany tsy projecteur hoe mazava be de na avy ny orana na inona fa le jiro mitsilopy misy le lafo kely iny izay mety ho faty raha tsofin'ny rivotra na tratrin'ny tafiotra sy ny orana sy ny rano sy ny isan-karazany izany isika ety ambony tany fahazavan'izao tontolo zao kely izay natao hanazava ao anatin'ny maizina zany
betsaka ny mety amono ny fahazavana io, ny fakapanahy, ny fizahan-toetra, ny fanenjehana, ny olana isan-karazany zay lalovantsika, betsaka ny mety amono an'io saingy zay naverimberiny Jesosy hoe nareo ny fahazavana zao tontolo zao tsy misy mametraka jiro eo ambany vata famarana ozy izy fa ataony eo ambony fanaovan-jiro zany mba ho hitan'ny olona rehetra, natao ho hitan'ny olona rehetra ny fahazavantsika dia raha fahazavana nefitsika dia tsy maintsy manana firaisana sy fiombonana amin'ilay Jesosy Kristy zay fahazavana zao tontolo zao ihany koa. Izy no loharanom-pahazavantsika fa tsy isika ny miezaka manazava ny tenantsika fa izy no maka lay hazavany Jesosy Kristy tsika. Dia zay le mahatonga ny tena hoe aoka zava ny fahazavanao, aoka zava ny fahazavanao hitan'ny olona anao dia hitantsika teo fa le Jesosy Kristy no ampovoan'ireo fanaovan-jiro fito reo, mandeha eo ampovoan'ireo izy ny mampiseho an'le hoe tenin' Jesosy indro za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao, ka nao anaty fanenjehantsika, nao anaty fahorintsika, nao anaty fakapanahintsika, nao anaty fizahan-toetritsika na inona dia tokony hatoky hatrany hoe eo Jesosy, tsy misaraka atsika dia miombona amin'ny hatrany dia zay no mahatonga ny fahazavantsika tsy mety maty io satria izy no tena fahazavan'izao tontolo zao ary tsika dia manaraka azy ao anatin'izay fotsiny. Ankoatr'izay dia zao hoe io zany le izy hoe miaraka amintsika foana io Jesosy io, momba atsika mandrakariva izy fa izy io ihany koa lay Jesosy masoandrotsika raha kita amintsika zany dia izy ihany koa no mampazava atsika, no mampitaratra avy any aminy no azahoantsika fahazavana. Io lay Jesosy masoandro lay ozy izy fitenitsika tsika ao amin'i Jesosy ny iraisan'ny kristianina rehetra, tsy ny fombafomba, tsy ny fanao, zany dia mampisaraka foana zany fa rehefa Jesosy Kristy no ataontsika ivo ny fiainantsika, tarafitsika avy amin'ny fanekentsika ny tenin'ny soratra masina irery any satria ivo ny soratra masina ihany koa dia Jesosy dia io no mampiray ny kristianina rehetra ary zay mihitsy moa lay Jesosy lay mitana ny kitana fito eny an-tanany havanana iraisan'ny kristianina rehetra. Io Jesosy dia mpitsara n'izao tontolo zao, hitantsika teo lay mombamomba azy anaky fito teo fa mampiseho ny mampitsara any Jesosy zay, kanefa ny ihany koa dia io Jesosy io no mpiaro antsika, io no mifono ao antsika satria izy io ihany koa dia mpisorona be. Isika le resahana eto le isika izay mino azy, izay nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany ary manaiky ny tenin'Andriamanitra, nandray ny tenin'Andriamanitra dia lasa mpiaro atsika io ary mifono ao atsika, mivavaka ao atsika io mpisorona be io. Rehefa tsy zany dia mpitsara n'izao tontolo zao io Jesosy io. Andriamanitra be voninahitra izy io, hitantsika teo ny voninahiny fa tena sarotra ny milaza azy amin'ny fitenin'ny olombelona, kanefa dia Andriamanitra mitantana atsika sy miaraka atsika foana io dia izay mila ianarana hatrany ny teniny ampirisihana anao amin'ny heriny anio tahaka izao dia mbola mitohy indray tsika mamaky ny toko voalohany 15:10 ka hatramin'ny 20 farany zany ny amin'ity toko voalohany ity dia avy eo tsika hiditra amin'ireo fiangonana taratasy ho an'ny fiangonana 7 rehefa avy eo dia mandrisika anao mba haharitra hamaky ny tenin'Andriamanitra hitojo amin'izany fa zay ny tanjonay hanampy anao amin'izany famakiana ny bokin'ny Apokalipsy zany. Dia rary ny fitahin'ny Tompo atsika rehetra indray reo. Alasarina na ny Apokalipsy araka ny Baiboly.